voalohany anaty fandarana vicon sacré ihany isika dia eto amin'ny Diosezin Moramanga zay misy ny Petits séminaires Saint-Paul de misy mopera zay hanambara sy hitantaratsika momba ny toerana sy ny niforonan zany hoe Petits séminaires eto Moramanga koa araohatra amin'ny farany ary dao azy. Ka raha tahiny misy mitenenareo dia ilaza hoe misy ilan'ny tompo azy dia avelany entinareo miaraka amin'izay izy. Matio 2:20. Pera Randria Mialjatovo François Natal mopera namasina voalohany teto amin'ny Diosezin ny Moramanga ary raha iresaka momba ny séminaire zandriny isika dia tamin'ny taona 2014 volana septambra no nananganana ny séminaire zandriny eto amin'ny Diosezin. Talohan'izay moa zany dia tany amin'ny Diosezin Ambatondrazaka no niofana ireo séminarista dia tapa-kevitra niveka tamin'izany andro i Monseigneur Gaetano di Pero fa anao manokana séminaire ho an'ny Diosezin. 20 mirahalahy ny séminarista nobiazina tamin'izany nanomboka teto ary tokana ny mpanabe. Misy ireo klasy telo dia ny classe de seconde, classe de première ary ny classe de terminale. Ary ny mafinaritra dia andro amo famoahana ny andiany voalohany tamin'ireo promotion to amin'ny grand séminaire ny théologie eto Moramanga dia ny ray tamin'izy ireo dia séminarista voalohany tamin'ity Petits séminaires ity. Dia mankalaza ny fahafolo taona moa zany zao ny Petits séminaires satria 20 sy 20 dia feno folo taona izy zany izao. Mon père Randria Manampsolo Vanena Ferdinand Pretra Diocésaine avy eto Moramanga. Namasinina tamin'ny taona 2020 tamin'ny volana Desambra lasa teo. Ny andraikitra dia manampy mpanabe ato amin'ny séminaire. Dia amin'ity taona ity dia mankalaza ny fahafolo taona ny séminaire nanomboka tamin'ny 2020 dia 10 taona amin'izao 2020 izao. Dia miavaka amin'ny fankalazana amin'izay fahafolo taona izay dia ny zavatra tena mivaingana dia misy ny hetsika ara-panatanjahantena zay nanentanana ny tanora rehetra avy eto amin'ny Diosezin dia ny famaranana amin'ny lalao fanomezana ny coupe an'ny séminaire fankalazana ny folo taona io dia fananton'izany ny fanamariana ny fety ihany koa dia misy tantara fankalazana ny tantaram-piainan'ny Pasindaperaspaoly izay mpiaron'ity séminaire ity dia misy ny tantara-tsehatra taon'ireo séminarista sy ireo mpanabe mba hanomezana aina izany fety izany ary hanomezana ho an'ny kristianina rehetrarehetra ihany koa ny aim-panahy izay tokony hiainana eo ambany fitarian'ity olo-masina mpiaron'ny séminaire ity. Eto am-pamaranana dia afaliana ho anay ny maneho fisaorana voalohany indrindra dia ny nareo avy ao amin'ny RDB live izay nakan'izao horonan-peo zao ary mankasitraka ihany koa nareo mpanaraka rehetra eto Madagasikara na ny any ivelany dia araka ny voalazan'ireto Pretra rahalahiko reto dia hoe nivavaka ny tena ilaina indrindrandrindra ho an'ireo tanora izay amaly ny antson'Andriamanitra sy ho anay Pretra mankasitraka tompoko.